La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni Fampalalambavao. Miakatra efatra amby dimampolo ny isan'ireo olona voamarina fa voan'ny coronavirus eto Madagasikara. Miisa enina amin'izy ireo dia cas contact avokoa. Niditra amin'ny andro faharoa kosa ny fitiliana faobe ny valina aretina Covid-19 izay nitantarana teny amin'ny CCI Ivato sy Duboscor a Korondrano. Tafapetraka ny Ministeran'ny Indostria sy ny varotra ny laharana maintso 812 amafisana ny ady amin'ny fanarotana arabaritra eto Madagasikara. Azo ny rehetra atao araka izany ny miantso mivatana ny laharana raha misy ny endrika tsy fanarahan-dalàna. Amiteraka kolokolo amin'ny endriny maro samihafa ny toetra raha ankehitriny raha nambaran'ny tompona andraikitra eo anivon'ny Association des camionneurs transporteurs. Misy amin'ireo mpitandro ny filaminana no manivana ny entana afaka miditra eto Antananarivo. Manatanteraka ny continuité pédagogique à distance avokoa ireo sekoly frantsay eto amintsika amin'izao fotoana izao. Sarotra ho an'ny sekolim-panjakana sy ny sekoly tsy miankina ny anatanteraka izany manoloana ny entimanana sy ny maro hafa. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tsy mitsaha mitombony isan'ireo olona maty vokatry ny laivan'aretina coronavirus ao États-Unis. Misy 520 ireo maty ao anatin'ny 420 ora izay. Nanambaran'ny filoha Amerikana Donald Trump fa andalo 2 herinandro tena mafy izy ireo. Ny aditen'ireo vetrany. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Koltivika minasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Hoarantsika mivantana eto ihany moa ny resadresaka iarahana amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tonga dia milatsaka eo ny sary rehefa vonona avy any amin'ny teknisiana fa mialohan'izay dia niakatra 420 ny isan'ireo olona voamarina fa voan'ny coronavirus eto Madagasikara. Enina amin'izy ireo dia cas contact avokoa. Izay ny fampitam-baovao azo teny anivon'ny CCO tamin'ity androany ity tamin'ny iray ora tolakandro fanantena. Efa tafiakatra 420 ny isan'ny olona voamarina fa voan'ny coronavirus eto Madagasikara. 17 taona no zandriny indrindra amin'izany araka ny salanisa avy amin'ny ivotoeram-pibaikoana momba ny Covid-19 ny Ivato. Tamin'ny androany, tamin'ny iray ora tolakandro, nanambara ny profesora Volontina Anta, mpitondra tenin'ny CCO ny Ivato, fa efa miisa enina amin'izao ireo cas contact. Tsy mbola nisy kosa ny namoineny vokatry ny coronavirus. Maleriva zany dia nisy olona anankitelo voatily fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus vaovao indray ary anio maraina hatramin'ny 12 teo dia nisy olona anankiray efa indray koa zany voatily mitondra ny otrikaretina coronavirus, zany hoe efatra indray zany ireo olona voatily mitondra ny otrikaretina coronavirus avy mendrareo avy any amin'ny Institut Pasteur zany ka miakatra ho 420 na 54 cas indray zany zao ireo olona zany voapirofo fa mitondra ny otrikaretina coronavirus manerana ny Madagasikara lalaina. Toy izao ny mombamomba ireo olona ireo aloha zany ny zavatra voalohany tenenina dia izy efatra vaovao voatily mitondra ny otrikaretina ireo zany tao anatin'izay nitiliana rehetra hatramin'ny omaly ka hatramin'ny androany maraina tamin'ny 20 dia cas contact avokoa. Nanambara ihany koa ny tena ny fa mbola tsy tafiditra ao anatin'io salanisa io ny TDR-7 hita tamin'ilay fitiliana faobe omaly. Mbola atao PCR eny amin'ny Institut Pasteur ireo olona fito ireo raha ny nambaran'ny profesora Volontina Anta hatrany. Niditra amin'ny andro faharoa ny fitiliana faobe ny valina aretina Covid-19 izay tanterahana teny amin'ny CCI Ivato sy Duboscor a Korondrano. Ensitra ny fitandronan'ny fahasalaman'ireo olona mifanerasera raha ny zavamisy hita teny an-toerana io nasaina. Nitondra fanazavana ny amin'ny zavamisy tamin'ireo toerana anaovana ny fitiliana faobe Covid-19 tamin'ity androany ity ny tompona andraikitra ara-pahasalamana. Nambarany tamin'izany fa tsy olona voan'ny coronavirus ireo olona efatra niparitaka omaly. Le test tao ity zany dia jerena hoe efa fanerasera tamin'ny coronavirus ve le olona sa tsy? Fa tsy hoe mitondra tsy mikaretina coronavirus ve le olona sa tsy?
raha ohatra izy ka mitondra tsirokaretana coronavirus dia atao test le PCR amin'ny Institut Pasteur ny iadavana anazy fa le olona ty jerena hoe fanerasera tamin'le coronavirus ve sa tsy dia le sérologie positive ao ambaly manambara fa reo olona reo dia efa contact tamin'ny coronavirus. Ny vérification fotsiny zany atao dia jerena izy atao prélèvement atao PCR hoe sanatria mbola misy sécrétion na virus ao aminazy sa tsy fa rehefa tsy misy izy dia salama alefa any fiarahamonina izy fa tsy problème. Ny période d'incubation dia 7 jours en moyenne farafabetsany 4 andro. Reo olona reo efa 9 andro 7 andro ny teto raha narary izy toboka efa narary izy tao anatin'izay. Isan'ny nahabe resaka ihany koa ny eny amin'ny Jumboscor Ankorondrano izay toerana nanaovana ny fitiliana faobe ihany koa nefa ny alohan'izay toerana ifamezivezen'ireo mpiantsena. Nanambara ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fiadidin'ny Repoblika fa maro ny fepetra noraisina. Durant raisina moa zany dia hitanareo fa mizara roa zany ty toerana ty. Misy partie anankiray zao ty eto amin'ny atsasany ty tsy azo andehandehanan'le olona mandeha miantsena. Dia ny Jumboscor efa mifandamina tamin'zareo hatramin'ny 12 andro zareo no afaka miantsenao zany ny mpiantsena. Mikatona zareo zany amin'ny 12. Dia malalaka tanteraka ivezivezeny ireo olona tao fitiliana zany ty amin'ny tolakandro. Ny zavatra fataonay koa hitanareo zao io mandio an'le toerana izahay misy équipe de nettoyage dia misy équipe koa manao désinfection manala an'le virus rehetrarehetra zay circule tato atao zay amin'ny hariva rehefa miala izahay dia atao ihany koa amin'ny maraina. Ny principe zany rehefa ohatra hoe isaky manao fitiliana le vagana fitiliana dia systématiquement asiana désinfection reny seza sy reny latabatra reny satria ny maro zany mety fifampikasokasoana eto dia tena tsy maintsy atao entitra zany le fanadiovana le toerana. Tsy misanga ny ivalana retina coronavirus hoy ity ramatoa iray avy any ivelany tonga tamin'ny fiaramanidina ka natao mise en quarantaine tany an-tokantranony mitantara ny zavatra niainany. Tena tsy nisy ny fanerasarana tamin'ny vady aman-janaka fa tena mipetraka tamin'ny efitra anankiray dia ny sakafoko aterinao dia ny fidiovana sy ny rehetrarehetra raha tena nitokana mihitsiny. Tiako ny fianakaviako tompoko, tiako ny vady aman-janako dia sanatria positif dia mety mifindra tamin'izareo le izy dia izay ny tsy tiako dia mba hoe teo amiko teo fotsiny zany le izy no voafehy raha ohatra ka sanatria fa izao moa mivaly le izy dia tena ofo be mihitsy tena faly. Hitoy ny fihibohana raha tsy tonga saina ny tsirairay raha ny nambarany an-trano ka hanaja ny fepetra napetraky ny fitondram-panjakana. Ny fijanonana ao an-tokantrano izay mariky ny fitiavana ny ankohonana sy ny mpiarahamonina. Teny hoe tena misy le aretina ary tsika angamba efa mety andreny vaovao eran-tany reny fa tena melo-patra ny eran'izao tory izao le izy ary tena mafy. Tsika mbola misaotra an'Andriamanitra hoe hatramin'izao mbola tsy hisy an'izany maty izany fa marary fotsiny tena mbola pitsaboana ny olona. Dikan'izany nomeny filoham-pirenena fepetra tsika hoe zao ny zavatra atao zao daholo ny consigne rehetrarehetra ny consigne sanitaire rehetrarehetra tokony rahantsika izay. Ny confinement koa mbola mitohy hatramin'izao dia andao tsika re mba tsy hivoaky ny trano petraka ao trano tsika miaro ny tenantsika sady miaro ny olona rehetrarehetra koa. Tafapetraky ny ministeran'ny industrie sy ny varotra ny laharana maitso 812 anamafisana ny ady amin'ny fanararaotana ara-barotra eto Madagasikara. Azo ny rehetra atao araka izany miantso ny vantana ny laharana raha misy ny endrika tsy fanarahan-dalàna. Iva Richard. Dia inakay ilay zavatra misy? Vary. Roanina sy rahetsy ny gony. Toseza vaiza dia izy dia vary ihany no miakatra be dia misy mividy sotra indrindra tompoko voaray fitarainanao dia hoampitany amin'ny tompon'andraikitra. Azo antsoiny rehetra nanomboka omaly araka izany laharana maitso 12 sy 700 napetraky ny ministeran'ny indostria sy ny varotra anamafisana ny ady amin'ny fanararaotana ara-barotra ho fanafainganana ny fikirakirana ny 4 voaray amin'ny laharana maitso. Piasan'ny ministera mahafeno sehatra ny fanjifana no mandray ny antso ary mampita mivantana amin'ny tompon'andraikitra voakasika na izany ny avy eo anivon'ny ministera na ny mpitandro ny filaminana. Irosoana avy hatrany ny fitsirihana ao arian'izay ka entitra ny sazy ho an'izay tsy manara-dalàna. Raha hita sy tsapa izany tsy manara-dalàna ilay olona dia azo akatona mihitsiny ny toeram-pivarotana.
Tsy vitan'izay fa misy lamandy atanatohatra na lamandy aloko rehefa arakaraka ny zavatra tsy nety natao amin'ny mpivarotra zany dia mety motonga hatrany amin'ny 50 millions d'ariary ny vola alohan'ny mpandraraha anankiray raha tsy manaraka an'izay lalàna zay. Mandray ny antso rehetra manerana ny Madagasikara mahakasika ny endrika tsy fanarahan-dalàna ny larana maitso 2020 manomboka ny alatsinainy hatramin'ny asabotsy amin'ny fitora sasany hatramin'ny 10:00. Angady vinahitan'izany fiara-miasan'ny ministera mpisehatra manodidina ny fanatsarana ny fifandraisana amin'ny mpanjifana ny relation client. Napetraka ho 100 ariary isaky ny antso ny sarany fiantsonany 2020 ho fahafahan'ny rehetra miantso avy hatrany na mandroso sosikevitra ho fiarahamientana amin'ny fanatsarana ny sehatry ny fanjifana eto Madagasikara. Nomeny teo anivon'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy baiko ireo orinasa samisana ny fanamboarana ny lalana eto Antananarivo hanomboka ny asa taorian'ny toromarika izay nataon'ny filohan'ny Repoblika izany. Ireo lavadavaka amin'ny lalana moa nanasatarana ny izay asa izay miantarandriana. Araiky ny toromarika ny filohan'ny Radiola amin'ny hanamboarana ireo lavaka rehetra amin'ny lalana eto Antananarivo. Nomeny teo anivon'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy baiko ireo orinasa misahana izany hanomboka ny asa. Toerana maro no efa amboarina ankehitriny anatin'ny faritra Korondrano isantarana ny fanamboarana. Ny herinandro lasa teo ohatra efa nisy ny fanamboarana ny teo amin'ny rond-point Korondrano nanomboka ny fiandohan'ny herinandro ity kosa lavaka eo amin'ny lalana Evandro no amboarina. Ministeran'ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy miaraka amin'ny orinasa CRBC no miandraikitra ny fanamboarana eny amin'ny faritra Korondrano sy ny manodidina iny. Etoy amin'ireo toerana rehetra misy lavaka ny fanamboarana ary efa mijery izany ireo teknisiany ao anivon'ny ministera. Na misy aza ny krizy izay ateraky ny Covid-19 amin'izao fotoana izao nanamafiny teo anivon'ny vondrona Europeana fa manohana ny Madagasikara hatrany amin'ny fanatanterahana fotodrafitrasa Pampandrosoana. Omaly vola mitetina 2.10 faingo valo tapitrisa euro no nomen'ny Banque Européenne d'Investissement an'i Madagasikara famatsimbola izay entina anampiana ny fanamboarana ny rokadina Antananarivo. Ampiasaina avy hatrany ny izay vola izay atomboka ny asa rehefa milama mitoedrara ankehitriny. Nanozatsika ny vaovao kosa indray miteraka kolikoly eo amin'ny endriny samihafa ny toedrara ankehitriny raha nambaran'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny Association des camionneurs transporteurs misy amin'ireo mpitandron'ny filaminana no manivana ny entana afaka miditra eto Antananarivo. Io nasaina. Tsy mbola malalaka ny fifamoivoizana ireo fiara-pitatitr'entana miditra eto Antananarivo raha nambaran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Association des camionneurs transporteurs teraka vokatra izany ny kolikoly. Rehefa mandeha ireo camion dia misy hoe tsy mandeha ny vy, misy hoe tsy mandeha ny ciment, misy hoe tsy mandeha ny plastique, azadiny fa ny zavatra rehetrarehetra ireo dia io no atao hoe équipement. Ty mandeha ty tsy mandeha lasa ohatrany hitanao moa zany ny sondro ray lohasahy tsy lozan'izay mamarary tsy miteny hoe mpitandro filaminana rehetra fa lasa nisy amin'izay zany ny tentation tao lasa niteraka corruption lasa hoe aloha zay andefa zay ohatra zao dia lasa mandovola fa tonga dia izy apetraka. Raha ohatranay moa amin'le firenena milamina ireny dia mivoaka note na arrêté daholo ny ora fivezivezen'ny camion sy ny mouvement camion rehetrarehetra fa amin'ity moa zany resaka verbal leto dia izay mampanahirana an'le izy ny teny afaka adiny iray tsy miexiste intsony ohatrohatra izany. Ny fampiarana tsy misy fipetra ny nambaran'ny filohan'ny Repoblika amin'ny famelana malalaka ireo fiara-pitantitra etam-barotra ifamoivoy ankalalana no vahaolana raha nambarany. Na eo aza izany ajaina ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana. Contrôlena mazava be moa fa tsy hoe prioritaire indray ny camion dia misy camion lany visite technique ohatra izany fa za zao ny tenako vao avy any Tamatavy dia hitako tsara hoe au contraire le izy le chauffeur sedy chauffeur en camion indray ary ny tena tsara contrôle amin'le test le sanitaire iran'ny lalana misy impiry midina foana ireo chauffeur ny camion ireo zany raha sanatriny izany misy tratrany valanaretina tonga dia mora hita kely satria ireo dia vao test miakatra vao test midina tsotra zany ny fangatahana eo anivon'ny association des transporteurs camionneurs hoe aleo hipetraka foana le napetraka ny président filoham-pirenena antsika hoe malalaka ny fivezivezen'ny camion satria ireo camion ireo dia mamatsy
mety hiteraka fiakaram-bidina ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny tsy famelana ireo fiara-pitantitretana iditra ankalalana eto Antananarivo raha ny fanazavana antony antsona ny fandraisana andraikitry ny isanambaratongany. Miato tanteraka ny asan'ny agence de voyage tato anatin'ny ray volana izay. Mikorotana ny tontolon'ny fizahatany amintsika amin'ny teny izao manoloana izay indrindra manao antsoavy ny fikambanan'ny agence de voyage eto Madagasikara ny amin'ny fanajana ny fepetra rehetra izay napetraka. Michel Arnardo. Iray amin'ireo sehatra ara-toe-karena amin'ny sedra 100 ny vokatry ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus ny sehatry ny fizahantany isan'izany ireo agence de voyage. Raha ny fanadihadiana natao androany 100 ny fahatsiantoka ho azy ireo amin'izao ary sarotra ny anarenana izany. Agence de voyage moa zany ny perta 100 tsisy nenina azo atao tsony satria famidona frontière ny vola rehetra efa mijanona daholo. Tena zavatra mafy be iainanay izao indrindrandrindra dia eo amin'ny resaka recouvrement amin'ny client satria mijanona tampoka tamin'ny 19-20 mars azafady ny vola rehetra vente rehetra ireny nefa mbola tafiditra tao anatin'ny volana mars daholo. Ny akamaroanay rehetra ireo manome karazana ohatra hoe crédit na corporate sy ana client dia tena zavatra tena mafy indrindra zany zao ny voana resaka recouvrement. Négociation zany nataonay auprès ny compagnie aérienne fampitsinjovana demande d'appui sy ny support izay fampitsinjovana zany amareo vendeur anay au niveau ana resaka remboursement les billets izay non consommé ny resaka report na paiement. Manoloana izany indrindra dia manao antsoavy ny fikambanan'ny agence de voyage eto Madagasikara ny amin'ny fanajana ny fepetra mikasika ny fihiboana. Ny sensibilisation atao zany dia mba tokony hanaja daholo ilay consigne aloha ahafahana miady amin'ilay coronavirus satria plus tsika manaraka ny consigne plus vetivety kely dia hisokatra ilay frontière dia ny faniriana zany mba ny anaran'ny olona izay mba ahafahantsika misokatra indray mba ahafahana hiverina miasa tsy izay rery fa ho an'ny olona rehetra ahafahan'ny olona rehetra miverina miasa manao relance amin'ny resaka tourisme en général. Mila manaraka tsara ny consigne ny OMS sy ny fitondrana zany amin'ny resaka fiarovana ny tena satria miankina amin'ny daholo ny zavatra rehetra. Raha tsy ahivina tokana ihany hatreto ny fanafodiny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus, ny fihibonana ny confinement, fanajany rehetra izany ho ahafahan'ny firenena iray mifeno fitombony antotanisa. Manatanteraka ny continuité pédagogique à distance avokoa ireo sekoly frantsay eto amintsika amin'izao fotoana izao. Sarotra ho an'ny sekoly mpanjakana sy sekoly tsy miankina no anatanteraka izany manoloana ny entimanana. Henri Florian. Iarahan'ny rehetra mahafantatra fa miato avokoa ny fampianarana rehetra manerana nosy taoriany ny fanambarana ataon'ny filoham-pirenena ny amin'ny fisian'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara na izany eo amin'ny sekoly tsy miankina na ihany koa eo amin'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana. Manoloana io ho an'ireo sekoly vahiny manokana metoy ny fampianarana amin'ny alalan'ny continuité pédagogique à distance atao amin'ny alalan'ny internet sy mailaka mba ahafahan'ny sekoly mifandray amin'ny mpianatra sy ireo ray aman-dreny. Continuité pédagogique à distance zay ny anaran'ilay izy dia ny zavatra atao anatin'izay misy plateforme zany efa ampiasainay logiciel dia ao anatin'iny no andefasana ny asa rehetra ho ataon'ny mpianatra any an-trano dia misy au devoir zany misy lesona dia mpampianatra zany no mandefa an'izay ao dia mpianatra mijery an'ilay izy. Izy moa zany rehefa manana connexion zany dia ankizy any an-trano sy ny ray aman-dreny indrindraindrindra dia afaka mahazo an'izay asa ho atao zay daholo. Azo lazaina hoe ny sekoly frantsay angambany aloha zao ny fantatro dia samy nametraka an'izay daholo satria mantsy le asa ataon'ilay ankizy any an-trano manaraka emploi du temps. Le emploi du temps te-ampianarana ihany no arahany mitovy amin'ny mianatra te-ampianarana ihany izy zany fa ny ray aman-dreny ray manara-maso an'izay fianarana any an-trano izay satria raha support anankiroa zany no ampiasaina farafahakeliny. Misy mail le ao anatin'ilay plateforme ohatra raha toka hoe tsy mahazaka pièce jointe mavesatra izy dia ampiana any anaty mail. Raha ny fanazavana trany
Ny ray aman-dreny any an-trano no miantoka tanteraka ny connexion ahafahan'ny ireo ankizy ireo mijery ny fampianarana izay alefa ny tompon'andraikitry ny sekoly. Etsy ankilany kosa, raha ny fanadidina natao teny anivon'ny sekolim-panjakana sy ny sekoly tsy miankina, sarotra ho an'izy ireo ny anatanteraka izany noho ny enti-manana voalohany indrindra. Eo ihany koa ny tsy fitovian'ny fari-pianany ray aman-dreny. Raha eto amin'ny fanabeazana fototra aloha dia vao niato ny fampianarana dia tapaka avy hatrany ny fifandraisana tamin'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny, fa kosa rehefa miditra ny mpianatra dia misy azo i-renforcena ny ankizy amin'ny alalan'ny fampiasana ora fanampy ny ivelan'ny ora fiasana amerenana indray ny voan'ny ankizy satria varim-bariana kely izao tsy azo taperahana. Le fanomezana koron'ny ankizy any an-trano. Na izay andefa na izy andray marobe ny ray aman-dreny tsy manana telefôna. Na telefôna raha tsy ananana. Sarotra zany. Sarotra be ny fifandraisana amin'izay devoir omenany ankizy zay. Ho an'ireo mpandinika ny fiarahamonina, sosokevitra roa no azo aroso amin'izao fahatapahany fampianarana an-tsekoly izao. Ny tena azo atao indrindra aloha zany zao aloha satria ty mantsy ny urgence ty, zavatra tsy naposany ty. Ny tena azo atao indrindra angamba aloha zao dia mampirisika ny ray aman-dreny hoe asaivo mamerindesona le zanatsika dia asivo ora famerenandesona. Zay aloha zany ny hoe azo atao indrindra satria ny ray aman-dreny no ao akaikin'ireo ankizy ireo zao mamerindesona zay resaka zay. Faharoa nefany mety ho azo atao ihany koa na dia sarotsarotra raha hitako ampiasain'ireo haino aman-jery vahiny ny hoe asiana somary programma ao anatin'ny haino aman-jery mpanjakana sy ny radio mpanjakana miaraka amin'le na ny radio rehetra satria efa misy miara-monjy le sotra ohatran'izany asiana programma ho amin'ny sokajim-pampianarana samihafa. Mbola sarotsarotra koa zay fa azo eritreretana. Mety mbola azo eritreretana raha ny hoe mamoaka saina hafa ahafahana mandefa le fampianarana zany. Amin'izao fiboana izao, manana adidy-goavana ireo ray aman-dreny anara-maso sy andray an-tanana ny zanany amin'ny famerenandesana sy fanara-maso ny fianarana na eo azany tsy fafahana makany sekoly. Fa ankilany kosa, vola nome fanampiana ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena, fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa ny UNICEF amin'ny alalan'ny fanomezana fitaovana fisorohana ny fiparitahan'ny valinaretina coronavirus izao. Plus 4G, Life Nday Intelligent 4G, et famille WhatsApp, Facebook, YouTube, Google Assistant, Telma et moi, Zayazna téléchargé na Awam Store. Zayan, famille appareil photo 1,3 mégapixels la selfie, Miss Bluetooth, hotspot Wi-Fi coup, Afakaizara nos connexions, Alun batterie matanzat, match chamté loin des eaux, Zanjet 5, un vide 69 000 RTTC Monds. Fepetra iarovana amin'ny coronavirus. Mijanona ao an-trano, mampiasa mouchoir à jeter ary tonga dia ario anaty fako izany rehefa avy nampiasaina. Rehefa mifampiarahaba, fadio ny mifanoroka na mifandray tanana. Manasa tanana matetika amin'ny rano sy savony na amin'ny gel hydroalcoolique. Rehefa mievina na mikohaka dia ao amin'ny ato-tanana ihany. Fadio ny mandreoaka na mandrora amin'ny tany. Asio elanelan'ny 2 metatra aminao sy ny olona miresaka aminao. Alaviry ny coronavirus, arao ny fepetra. Cool TV FM miaraka aminao. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Samy manana ny ataony ireo ankizy mpianatra amin'izao fotoana izao raha ny fanadidina natao tany Antsohihy ankoatra ny fijerena fahitalavitra tsy adino ihany koa ny famerena andesona fanadina. Samy manaja ny fepetra amin'ny tsy fahafahana mivoaka ny trano ny zazampianatra ao anatin'ny distrikany Antsohihy amin'izao fotoana izao ary samy manana ny fandaharam-potoanany avy avokoa izy ireo iarahana amin'ny ray aman-dreny. Misongadina ao anatin'izany ny fijerena fahitalavitra indrindra fa ny famerena andesana mba ho fampiarana ny fomba napetraka ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy fampianarana teknika ary ny fampiofanana arak'asa teo anivy ny fahitalavim-pirenena amin'izao mahatapaka ny fampianarana izao noho ny coronavirus. Raha ho an'ireo ankizy amin'ny kilasy ambany izay nanaovana fanadihadiana samy manana ny fandaharam-potoanany izy ireo. Zay tsy mianatra io mizaha télé zay raraka mizaha télé misamaboly hely ka tsy miboaka an-tany moake amin'ny malalaka ake arivariva amin'izay mbo magnampodipody leçon beky tsy edina lera mandeha mizaha télé ndraikindraiky misoma tablety ave arivariva igny mbo magnampodipody leçon. Ho an'ireo izay ao anatin'ny kilasy famaranana indray kosa ny fanaovana fampiasana matetika no andaniana ny fotoanany eo ihany koa ny fanaramaso ireo zandrany. Traity sujet ny baka efa falasa sujet de 2000 na distraction hely de après-midi amin'izay zegny fotoagnanaka mampianatra ireo zandriko aby reo mankasitraka ny président zegny zahay noho ny le fandaharana isaka amin'ny valohaly mba afahanay mahay bebe kokoa mahakasika ny coronavirus. Ho fitsinjovana ireo mpampianatra sy ny mpiasa rehetra eo anivon'ny ministera ny fampianarana navoaka ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy fanofanana arak'asa ankilany. Ny vola sisa tavela izay tokony nomena ireo mpandraraha ireo anivon'ny ministera izay tafiditra amin'ny fitsinjovana amin'izao fioboana an-trano izao. Nahitana filaharam-be ny toerana maro teto an-drenivohitra androany ka isan'izany teny amin'ireo banky sy ny toeram-pivarotana lehibe. Ny fanampinan'ny tahirin-tsakafo no antony voalohany amin'izany fanadina. Maro amin'ireo mponina eto an-drenivohitra no efa nanomana tahirin-tsakafo tao aorian'ny fanambaran'ny filoha manoloana ny fepetranapetraka mahakasika ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Ho an'ny herinandro faharoan'ny fihibohana, maro ireo olona nilahatra teny anivon'ny banky vokatry ny fahalanian'ny tahiry ao an-trano raha ny fanazavana. Ahatra makafony hividanana ny zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Famelany dia teren'le ao an-trano zany hoe tsy tsony dia tsy maintsy mivoaka aloha na dia filaharana be. Tamin'ny sivy aho zao ny teto amin'ny 12 sasany zao mbola tsy nahazo. Milahatra vola, faravolana ny andro vola ilaina moa koa noho ilay toe-java-misy teto amin'ny firenena sy raha izao tontolo izao dia somary akabity daholo. Zavatra rehetrarehetra dia izany tompo izany fandaniana. Itsakilany, olona maro no tonga nanangona ny tahirin-tsakafo teny anivon'ireo toeram-pivarotana lehibe amin'ny fiatrehana ny fihibohana vokatry ny Covid-19 eo ihany koa ny fanarahana ny fepetra mikasika ny tsy tokony voahana ny trano. Vaza mba tavavoaka kely no miasa dia manararaotra manapôlisy ny mena ny vasy dia manampy kely tena nividiana zao sahala amin'ny bera ny ronono zay zany fa ny vary sy ny karazany moa any tanàna ihany no mividy azy. Dia misy hoe provision fa zay zaka ny tsena fotsiny tapitra ny herinandro dia tsena kely fotsiny ataotsy kelikely eo satria na rehefa aveo tsena mbola ho avy delo ny jirama ny écola dia zay zaka ny tena satria raha ihany no mivoaka ny trano. Araka izany, samy miezaka manomana ny tahiry isa-tokantrano ny mponina eto an-drenivohitra amin'izao herinandro faharoan'ny ady atao amin'ny valanaretina coronavirus izao. Raha izay ivona, ny fijanonana ao an-trano no anisan'ny ahafahana mandresy ny fiparitahan'ity valanaretina ity. Mpivarotra amoron-dalana sy mpivarotra gazety miisa 500 indray no nahazo ny anjarany androany tamin'ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana mizotra ampilaminana ny fizarana izany tsisy amin'ny gymnase Ankorondrano. Neto androany ny etsika fizarana ny Pâques vonjaina ho an'ireo sokadin'olona marefo tetsy amin'ny gymnase Couvert ny Ankorondrano. Fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ireo mpivarotra amoron-dalana sy ny mpivarotra gazety. Araka ny tenin'ny filoham-pirenena moa zany dia ao anatin'ny fizarana ireo vatsina sakafo ho an'ireo vahoaka malagasy izay ao anatin'ny sokajin'ny mpivarotra gazety sy mpivarotra amoron-dalana izay zany. Izy ity moa zany efa nanomboka omaly fa mitohy androany moa zany izy io. Mariana zany fa 500 ny mpivarotra amoron-dalana izay ho zaraina eto Ankorondrano dia 700 ny mpivarotra gazety zany.
Ny fandaminana moa zany dia rahana amin'ny ministera-ny mponina sy any ao amin'ny commune urbaine Antananarivo dia izahay ao amin'ny fiandidiana république sy ireo ao amin'ny association fity moa zany. Eo amin'ny organisation moa zany dia efa samy mandray antanana daholo ny ratsa mangaika tsirairay avy tahaka ny ohatra hoe ny resaka logistika dia ny association fity ny eo amin'ny resaka figerena an'ireo lista moa zany raha izay ny zazana azy dia ny commune urbaine Antananarivo no miandraikitra an'ireo lista an'ireo mpivarotra dia ny resaka hoe fandaminana ankapobeny moa zany dia raisana fiadidiana. Zava-dehibe ny tahaka izao raha ny nambaran'ireo mpisiraka ny fanampiana fa mahavita izay azony atao aminy. Le tsy mikarama zany dia mba sorana zany fanampiana sy le zany misy le fanomezana ity dia mba sorana. Tena tamin'ilay voalohany hoe tsy afaka mivaso aloha tena sahirana satria le hainao ihany le hoe idinao tsany nefa tsisy vola tsisy sakafo hohanina dia tsy hita izay hohanina. Ny voaka nefa tsisy karama koa hitady any ianao nefa tsisy solo olona etsena sianina daholo misy. Fahasahiranana aloha dia tena sahirana tao anatin'izay fotoana hoe tsy ahafahana mivoaka ny trano mitady nefa ianao tsisy na ratsy mitady tsisy ao an-trano tsy mba misy hoe vola afaka anaovana tahiry fa na izany zany misy an'izao fanampiana izao dia misaotra ny fitondram-panjakana mba nahatsiaro sy mijery anay majinika fa tena na dia kely ara dia hitany hoe maivana ny fahasahiranana na mbola ho lava ara le fotoana mety le hoantsika malagasy rehetra dia mbola manentana antsika zany mba hijanona ao an-tokantrano izay ihany no hany fiarovana amin'ity coronavirus ity dia aza dimo ny misasatanana amin'ny savony aza ny rehefa mikohaka dia tapemy ny orona sy ny vava. Itoetrany raha ny fanazavana ny fizarana ho an'ny sikazon'olona rehetra araky ny fanamparantenany nataon'ny filoham-pirenena. Manodidina ny 5,000 isa amin'izao fotoana izao ireo mpamily taxi efa nahazo fanampiana avy amin'ny filohan'ny République izay zaraina eny amin'ny lapantanàna Antananarivo. Efa misy ny fandaminana raha ny fanazavana azo miantarandrena. Vary sy kojakoja ilaina amin'ny andavanandro amin'izao fotoana izao mananika ny 5,000 ireo mpitondra taxi efa nisitraka ireo fanampiana avy amin'ny filohan'ny République hiatrehana ny fiboahana trano manoloana ny Covid-19. Efa nisy ny lamina amin'ny fizarana hatrany ny fanazavana ben'ny tanàna Antananarivo ary tsy tokony korontanina izany. Ao amin'ny fikambanana FTR fikambanana taxi ville Antananarivo dia misaotra ny fitondram-panjakana na amin'ny andeha fanampiana rehetra misy fitsinjovana ny mahazo SMS dia voatsinjara tsara moa nahazo vary sy fanampiana sasany dia misaotra ny fitondram-panjakana amin'ny fanomezana an'ireo fanampiana ireo. Misy filohan'ny fikambanana na dia mpanolotsaina ny commune sy filohan'ny voamera fitanterana ohatran'ny manakorotana ny fandaminana. Ny listan'ny taxi moa aty amin'ny commune no aterina. Tsy haiko raha natao fananina mihitsy ny andro 3 andro tafaterina ny lista ary tsy tate aminay fa nalefa tany amin'ny présidence. Bon, so ihany fa nalefa amin'ny présidence tatila izy dia naisina ny anaran'ireo taxi rehetrarehetra roa ary io mizotra pilaminana io ny fanomezana. Tsy mety le mampiasa ty fanomezana ty amin'ny fomba politika tsy madio. Aloha ilamina tsara, mila tonony ny olona ary mila manaraka tsara ny fipetra. Nitoeraka izany ny fandaminana ataon'ny commune amin'izao fizarana izao ary tsy hijanona izany raha tsy vita avokoa ny fizarana tokony atao rehetra ho fijinjovana amin'ny mponina. Satria atahorana koa le olona mitambatra sy mitangorona ka mila fandaminana entitra ary raha hitanareo ambony tavy io hita fa tena efa milamina izao satria efa tafiditra anaty informatika daholo ny anaran'ny olona ka zay sisa mbola tsy tafiditra io atao enregistrement io. Lista nomenanay no fangatahana tamin'ny fikambanana dia hoe mba omeo liste zay efa amin'ny informatika zany fa tena zara raha azo vakina lista nomenanay tsy tena anaty sobika fa mitovitovy amin'izay ny lista voray teto fa commune efa nanomboka tamin'ny lakamisy manao ny enregistrement olona rehetrarehetra reo ary efa maro zay ny vita fa
fa dia mitoy io mandrapavita ny fanomezana rehetra. Mpamily taxi be sy ny maro hafa no misitraka izao fanampin'izao raha tsy aivina. Amin'ny alalan'ny lisitra mikasika izany no ahafahana manao ny fizarana. Mahakasika izay fizarana izay hatrany dia namoaka fanambarana ny CUA io hariva io fa noho ny antony ara-teknika sy ny fikarakarana ara-pitaovana dia tsy hisy fizarana eo amin'ny parvianala kely rahampitso. Olazaina amin'ny vahoaka ihany ny fandaminana manaraka no mafisiny izy ireo fa tsy azo atao no mitangorana na mivorivory eo amin'ny lapan'ny tanàna ary amin'ny alalan'ny SMS ofisialy avy amin'ny commune ihany fatongavana eny an-toerana indray. Mitoy teny amin'ny distrika Ambohidratrimo androany ny fizarana ny vonjena izay natolotry ny foloan'ny Repoblika ny mponina marefo amin'izao fiatrehana ny Covid-19 izao. Mponina manodidina ny 3,000 ao anatin'ny commune roa no nahazo izany tamin'ity androany ity Yves Richard. Araky ny fampanantenan'ny filoham-pirenena dia tonga ety izahay misolon-tena azy manatitra vatsy ho fitsinjovana antsika dia antitra amin'izao ady atao amin'ny tsy mikaretina coronavirus izao. Mahatsiaro anareo mandrakariva izy ary mitepy fo aminareo foana manakaiky anareo ihany koa na dia tsy hita mivantana fa izahay reto ny solon-tena iraka amin'ny filoham-pirenena hitondra n'izany vatsy izany dia mankahery anareo ary mirary fahasalamana anareo ihany koa. Mponina manodidina ny 3,000 eto Ampangabe sy Ambohitrimanjaka anatin'ny distrika Ambohidratrimo no nanohizana ny fizarana ny vonjy-aina hiatrehana ny Covid-19 avy amin'ny filohan'ny Repoblika. Namafisy ny solombavambahoaka avy eny an-toerana nandritra ny fanolorany fa ny fahasahiranana mianjady amin'ny isa-tokantrano no nijereny izay hisitraka ny fanampiana. Ny tsafidanana azy ireo moa dia tsy le hoe olona manana fahasahirana mandalo, izany hoe raha ny asa izy dia lasa tsy niasa noho ity antony aretiny ity dia izay le ataontsika hoe fahasahirana mandalo. Fa nojerena koa ireo tena efa sahirana hatr'izay ny ainany. Raha mitety trano ohatr'izao izahay miaraka amin'ny solon-tenam-panjakana tonga eto reto hitantsika misy ministra maromaro izy ireo dia voalohany indrindra tsy manavaka izany izay satria tsy fantatra akory hoe inona ny loko politika an'ilay olona. Fa tena le hoe ilay fahasahiranana mianjady an'ilay vahoaka no hampiana. Anamaivana ny fahasahiranana ny fanampiana avy amin'ny filoha ireo mponina androany. Marefo ara-pivelomana raha toy ny ankamaroan'ny mponina eny an-toerana noho izy ireo mivelona amin'ny fambolena ny fiompiana sy ny jorony madinika. Isan'izany Ravony Arsoa Madeleine 7 amin'ny 50 taona. Raha miandry ny fanampiana avy amin'ny zanany 5 mianadahy tena ny isan'andro anjifana ny vary sy ny maro hafa. Afaka ny manokana avy hatrany ny tena ny manomboka izao. Miandry vary. Iza zany manatra vary rehefa salan'izao? Mba ny ankizy mba manampy ihany. Manampy izy misy zanaky le rasista ao manana telefônina dia manana numéro dia fampiantso izy. Dia hoe miantso ny zanako ao hariva mandana hono ianao alay fa misy zavatra omeny dia efa mandeha ako. Manahoana zany zao ny hafaliana tonga dia anokona zany zao? Ie, anokona zany zao? Anokona zao. Ho mariky ny fiombonam-po sy ny fiaraha-mientana ny fitondram-panjakana amin'ny fiatrehana ny valanaretina Covid-19, isan'ny tazana teny an-toerana nanolotra mivantana ny fanampiana amponina ny ministry ny raharaham-bahiny, ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika, ministry ny indostria sy ny varotra ary ireo olom-boafidy samihafa. Miantso ny rehetra amin'ny fihavanana sy hanaraka ny lamina rehetra izay apetraka eto amin'ny firenena ny komitin'ny fahamarinana sy ny fandriam-pahalemana ary ny fiadarana androany tao anatin'ny fanambarana izay navoakan'izy ireo. Henri Florian. Manoloana ny toe-javamisy ankehitriny amin'ny ady sarotra lalaovan'ny firenena amin'ny fiatrehana ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara, namoaka fanambarana ny 4 androany mahakasika ny zavamisy ankehitriny. Nanaitra ny mpanao politika tsy hanao fitaovana sy ho fitadiavana tombotsoa politika izao fotoan-tsarotra lalaovan'ny vahoaka ankehitriny izao ny komity ny fahamarinana sy ny fandriam-pahalemana ary ny fiadanana na ny 4 miantso ny rehetra ifampitsino sy ifampiaino ary ifanampy ihany koa ny 4 ao anatiny ady amin'ny coronavirus izao. Ny fandraisana ndraikitra sy ny fahatongavan-tsaina ny tsiraray no andrandraina manoloana izao fotoan-tsarotra lalaovan'ny vahoaka malagasy izao. Miantso ny rehetra amin'ny anaran'ny fihavanana malagasy mba ifampitsino sy ifampiaino ary ifanampy. Manao antsoavy ihany koa izy ireo an'ny mpanao politika rehetra tsy ankanavaka mba tsy hanararaotra ireo zavadoza mahazo ny vahoaka izao. Ka anao entam-barotra ny fahoriam-bahoaka, fanao soroka miala milanja sy tongotra miara-miminja, ikendrena ny tombotsoa pirenena.
Lafim-baovao hafa kosa indray tovolahy kely iray nanao maloto tamina tambohan'olona no tratra ka novonoina kasaika niara-ny fitsaram-bahoaka tao amin'ny fokontany miara-mandroso Antsirabe omaly tsy ekena ny fandotona ny tanàna hoy ireo mponina Kolo TV Antsirabe. Ny alatsinainy fa 3 volana martsa 2024 lasa teo dia tovolahy iray nanao maloto tamina tambohan'olona teto amin'ny fokontany miara-masoandro Antsirabe renivohitra no ny atombohan'ny zavaniseho. Tezitra noho izany ity tompo tanàna ka niandrikendry-toany ilay tovolahy izay nanao maloto ka rehefa sendra nandalo teo amin'ny trano fonenany ity farany ny atalata fa 3 volana martsa 2024 tokony tamin'ny 9:00 dia natsony ary novonoina avy hatrany tao an-tokotaniny araka ny fitantarana ireo olona nanatry maso teny an-toerana. Raha loharanom-bavao azy dia naratra mafy ilay tovolahy saingy tsy ahina aloha ny ainy hoy ny fianakaviany. Natsony zandra. Natsony hoe aviala le zao dahako zany hoe atsory ry namany lahy iny resaka tamin'le razoko tato dia hoe atsory dia tsy nanapory fa tany dia natsony le preza aviala dia tamin'le ry kay zany tonga dia raikitra miditra tato dia le vehivavy ny sarozy azy nanao ohatra zao ohatran'ny sakory ka ohatran'ny hoe zany ny fikany hoe manolana an'le vadin'le ry zandry tonga dia aty feny dia natsy ety tena tanany any misy koka be rapy ny akanjo ray manontolo dia ohatr'izay le izy zany le pipi efa tamin'ny latsinainy fa le vao maly vao niseo le tao aorianan'izay tonga teto aby ny olona be da be teto maly. Tezitra mafy tamin'ny vony sy ireo ratra izay niatra tamin'ilay tovolahy ireto vahoaka teto amin'ity fokotany ity ka raikitra ny savorivory sy ny torabato ny aliny talata fa 3 volana martsa tokony tamin'ny 7 alina ary saika ny afara tamin'ny fitsaram-bahoaka. Ane tena teo alohako mihitsy le bokely no voaka raha be tena koza tena olona tena mampalahelo tena mampalahelo fa raha nanana telefona afaka nalaiko ny sary le bokely dia nasehona vahoaka mihitsy ary ny vavolombelona zany betsaka mihitsy fa tsy hoe olona ray na roa fa tena nahita aby fiarahamonina teto na tonga lesa hotaka hoe tsy rariny efa nanina raha mba hoe nisy zany nalaina ny 5 dinan'le falitona teo dia nanao fampirarana fa tsy mety zany ary io soratra io vao halina io nataony teo fa mbola tsy nisy an'io ary hatramin'izay raha ty tamboho taty amin'ny varatra taty izy dia hoe io ny fa nisy fa ry tena tsy nisy zany ary tena tsy ekena kosa aloha ny herisetra fanjakana antsika zao efa miteny mihitsy hoe tsy ekena ny herisetra sy ny tsindry azo lena amin'ny fiarahamonina fa fifampiresana ny zavatra tao fa tsy tonga dia famonoana be tonga dia faratrana be ratra be ne zany mampanonona fo zany fa tena tsy ekena kosa aloha raha hoe reny ny zavatra azo atao dia hoe zandary manodadany dia hoe amono olona be tokony tsy foroana oatra zany fa tokony asiana fifampiresana ihany ary zaho vahoaka majinika tena mijoro mihitsy amin'izao fitondram-panjakana zao hoe jereo majinika fa hoe rehefa majinika ve dia ho vita sarisaromina fotsiny ihany tsy mety an'izany mihitsy fiarahamonina amina eto aloha ny amin'ny andro zareo aloha dia izy efa midy eo anaty vavahady eo ary hatramin'ny mpanovatra ny taozany hoe nataony nahita tao ny alatsilera teo fa efa teotra ny hatramin'izay zany fa efa taty ariana na teneniko anao fa na dia ny ampiandalana eny aza zareo dia tsy dia azo jerena satria manozina izy raha fijerena anefa tratran'izany mihitsy ny zany koa dia ao an-tranony ao izy tsy fantatra anay na ny anarany aza tsy fantanay teto efa 5 volana mipetrahany tao. Nandray andraikitra avy hatrany ny lehibe mpokotany sy mpitandro filaminana miisa 2 niezaka ny feny hatezeran'ireo vahoaka saingy tsy voatany izany ny amafy hatrany ny savorivory ka tonga tena toerana mpitandro filaminana avy amin'ny unité d'intervention rapide eto Antsirabe nanaparitaka ireo vahoaka tamin'ny alalan'ny fanampoana basy. No tonga taty amin'le toerana dia hitako efa misy polisy anankiroa teto nanampy ny komity teto dia nanaparitaka an'le olona moa nefa le olona tsy mety miparitaka fa hoe avoay tao le olona ho azanay izay moa no akakapa be le fomba fiteny dia voatery moa zany mba tsy hampisy an'le fitsaram-bahoaka dia na niaro an'le tanàna aloha zahay sy niaro an'le olona dia tora-bato amin'izay le fokon'olona sady koa namaky an'le épicerie dia tonga moa ny huira dia nanapoaka basy dia zay le olona vao miparitaka ka ny andraikitra raisinay zany dia na niaro an'le tanàna aloha zay mba tsy ho potika satria efa nieritreritra isy andoro mihitsy ty vohitra ty tao aorianan'izay moa le fandrobana mihitsy ny tao anatin'ny lohan'le akabeazan'le olona
dia niaron'izany zay dia rehefa mba tonga moa polisy aloha dia mba nilamindaminy zay tamin'ny 2 alina. Raha ny fanazavana azy tena toerana dia efa eo ampelantanan'ny mpitandro filaminana ny raharaha ary ilay tovolahy izay niarany vony kosa dia efa nahazo fitsaboana eny amin'ny hopitaly noho ny ratrana azo azy. Miakatra 500 hatramin'ny 1000 ariary ny rano fisotro madio ray bidon ao mainty rano amin'izao fotoana izao vokatry ny fatapahan'ny rano ny jirama efa ho 5 andro izay fatapahan'ny rano izay tsy mbola nahitana vahaolana hatramin'izao. Kaiton Andriasala. 5 andro androany natapahan'ny rano ny jirama ao mainty rano. Antony latsaka ny anaty lava-drano mirefy 350 metatra ilay fitaovana mampiakatra ny rano makany amin'ny siniben-drano ahafahana mitsinjara izany ho an'ny isa-tokantrano. Efa diezaka nanao izay ho afany ireo teknisianina ny toerana ampiakatra izany mandra-pahatonga ireo avy any Mahajanga saingy tsy natambokany. Hoe ny pompe immergée na GP izay mpamokatra rano makany amin'ny tanàna vilina mainty rano dia latsaka any amin'ny fond de forage any amin'ny profondeur 53 mètres rano hoany. Ka raha tsy azosika avy ao zany ny vao mpakatra avy ao pompe io dia tsy afaka mitohy mihitsy ny famokarana rano eto tamin'ny tanàna ny mainty rano. Vahaolana zao hatreto aloha dia manao tous les moyens zany ny ekipako rehetrarehetra ampiakatra ny io pompe izay latsaka any amin'ny fond ny forage io. Lefa merina aloha ohatrany sarotra be manao zany na androany alina fotsiny raha ohatra ka tafafakatra androany alina io zavatra latsaka any io na rapitsy fa afaka verina ny famatsina satria installation ny aty ambony tsy dia sarotra loatra fa ny fampakarana anazy no tena sarotra ka ny fampakarana anazy ao zany tsy dia voafetra loatra hoe tsy maintsy afaka zao orana zao andro dia tafakatra avy ambany ao le sahirana ireo vahoaka ny mainty rano amin'izao fotoana fahatapahan'ny pompe efa 5 andro izao. Amin'ny 4 na amin'ny 5 ora maraina dia efa milahatra ireo any amin'ny vovo. Fa maraindraina ihany tokony amin'ny 9 teo zany efa teto. Tamin'ny 9 marobe zao olo teto amin'izao. Laharana koa amin'le vovo amin'izao. Afatray zao mba hipody malaky fotsiny zany pompe zay mba angatana fa tena mijaly aloha zay teto. Fitaterana rano nandro fotsiny efa zao aretina misy rano ijaliana. Angalako azy, zao manovy azy, zao mameno azy, zao manesa azy amin'ny rano 700 zerikany raiky. Sady manovy mangalaka azy. Sady manovy aho, mangalaka aho, manesa azy amin'ny posy aho, 10 zerikany raiky. Zerikany raiky 500. Sady mameno azy manesa azy. Dia mba ino afasinao amin'izao? Mba angatay fotsiny pompe hoe mba avy malaky mba. Ka tsy tapaka 500 san'andro la mandeha pompe. Tsara magnaina tapaka any koa zay koa ny mba reraky. Manoloana izao tranga tsy fisiany rano izao, ny kondoa ireo tompona andraikitra, ahitana ny solombavombahoaka sy ireo comité de vigilance hitady vahaolana ao anatin'ny fotoana fohy atolotra ny ponina. Ireo ponina ihany koa izay manao antsoava amin'ny mpitondra fanjakana hijery vahaolana ao anatin'ny fotoana fohy. Maresaka iraisam-pirenena tsy mitsambo-tombo ny isan'ny olona maty vokatry ny vanaretina coronavirus any États-Unis. Miisa 520 sy 700 ireo maty tao anatin'ny 420 ora izay. Nanambarany filoha Amerikana Donald Trump fa andalo 2 herinandro tena mafy izy ireo. Fanamafisana ny fiatrehana ilay valan'aretina coronavirus. Misy 12 ireo trano efa napetraka eo amin'ny Central Park ao États-Unis izay afaka mandray marary maherin'ny 70. Ny alasinainy lasa teo kosa sambo lehibe iray afaka mandray marary miisa 10 no tonga tany an-toerana. Toerana maro ihany koa no efa omanina amin'ny fandraisana ireo marary. Nanamafy araka izany ny filoha Donald Trump fa mbola mafy ny andrin'ny firenena mandritra io herinandro avy io. Mila mivonina ny olom-pirenena tsirairay amin'ny andro sarotra izay ho avy. Andalo 2 herinandro tena mafy tokoa isika. Ary manao ny tena fa raha ny vinavinany manam-pahaizana manokana dia hita fahazavana tsy wely isika fa ho sarotra amintsika io 2 herinandro ho avy io. Raha ny antontan'ny isan'ny voaka efa mahery ny 4 alina sy 1 hetsy ireo olona maty any amin'ity firenena ity. Tsy mitsaha mitombo hatrany anefa izany. Tao anatin'ny 420 ora miisa 520 sy 700 ireo maty. Ny telo ampaha-efatra ny ao États-Unis amin'izao no efa ao anatin'ny fihibohana tanteraka. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahany ianao nanaraka izany soava tsara daholo.
Luxor, le plaisir du confort. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.